Alléluia, falmerabanao indray izay tao fiangonana Kristambasia Madagasikara amin'ity alarobia 15 volana oktobra ity. Ampifaliana indray no izarainainao ny rapsodian'ny famarinana androany izay mitondra lohahevitra hoe Mifatoha Amin'Ny Tanjonao Masina. Ny ten'Andriamanitra izay jerentsika dia ao amin'ny Kolisiana 3:7-20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'olona satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valina, fa manompo an Kristy Tompo ianareo. Ho fanazavan'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Kristy hoe betsaka ny olona mamela ny tena no variana, voagezan'ny fahasahiranana eo amin'ny fiainana izy ireo sy ny fanahiana madinidinika ary ny fikatsahana izao tontolo izao. Tsy mahatsapa akory izy ireo fa efa nivily niala tamin'ny tanjon'Andriamanitra. Ny fahalengelenana dia mety hahatonga anao tsy hahita izay tena zava-dehibe. Misintona anao hiala amin'ny andraikitra nomen'Andriamanitra anao izany, noho izany miambena ary aza mety variana izany mihitsy. Andriamanitra dia efa nanomana asa voatokana ataonao. Misy andraikitra avy amin'Andriamanitra voasoratra amin'ny anaranao mihitsy. Raha manao tsirambina izany ianao dia tsy maintsy hampamohana eo anatrehana. Mifatoha ary amin'ny tanjonao. Hoy Jesosy Tompo hoe ny anko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Ao amin'ny Jaona 4:4-7 nahitanao an'izany ten'Andriamanitra izany. Hoy koa ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:4 hoe isika tsy maintsy manao ny asa izay naniraka raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Liana amin'ny asa indray ve ianao? Izay ny fanontaniana. Ary manana tanjona hamita ny andraikitrao ve ianao amin'ny fanatanterahana ny asa fanompony filazantsara? Ny apôstôly Paoly dia nitovy hevitra tamin'i Jesosy Tompo. Tsy nanaiky ireo endrika fanelingelena rehetra izy fa nifantoka tamin'ny asa nanindrena azy. Hoy izy ao amin'ny Filipianina 4:13-14 hoe zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra marika ao azahoako ny loka amin'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Hoy ihany koa ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hébreux 12:1 dia nanome fananarana lehibe izy izay hita nampiavaka ny fiainana manokana. Hoy izy hoe aoka isika naisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Hoy izy tamin'ny farany, efa niady ny tsara aho, natanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Ao amin'ny Timoty 2:4-7 nahitanao an'izany. Izany ny tena zava-dehibe. Tongava saina amin'ny tanjonao sy ny andraikitrao masina. Aoka ianao atoky sy azota amin'ny zavatra nasain'Andriamanitra ataonao. Manana andraikitra mazava isika hamita ny fitoriana feno filazantsara eto amin'izao tontolo izao. Manana anjara amin'izany koa ianao. Ampifatohy amin'ny tanjonao ny masinao, ny azakaza amin'ny faharetana ary farano amin'ny fifaliana izany azakazaka izany dia ren'Andriamanitra. Aleluia. Mino fanandray zavatra ianao. Mino fanandray zavatra ianao, mila mifantoka. Hoy izy lelan'Andriamanitra mila mifantoka ary mila tonga saina ianao fa manana antso avy amin'Andriamanitra. Raha resy lahatra amin'izany ary ianao dia manasa anao ary anao an'izao vavaka izao, za ilaza ianao amin'ny herin'azy ampandresin-dahatra. Ray malalo, misaotra noho ny asa masina nomenao aho. Tsy manaiky aho ny hovariana amin'ny olona, ny amin'ny toe-javatra, ny zavatra mitranga,
mampifantoka ny foko sy ny heriko amin'ny fanatanterahana ny sitraponao amin'ny fiainako ao. Mihazakazaka amin'ny fahavononana aho ary mamarana ny hazakazako amin'ny fifaliana. Manome voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Alleluia. Amin'izao fotoana izao dia mitsodrana anao ary aho mandehana amin'ny tontolo andro feno voninahitra sy fitahiana